Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny piskor vaovao miisa 10 no hiasa mandritra ny roa taona eo amin'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ary nahavita fianianana androany. Hiasa amin'ny faritra 7 ireo mpilatsaka an-tsitrapo vaovao ireo, ampianatra eny amin'ny lycée sy ny sekoly ambaratonga faharoa sy zara teknika sy ny fianarana fahaiza-manao ary mamorona hetsika ivelan'ny fandaharam-pianarana izy ireo hanatsarana ny fahazoan'ny mpianatra ny mahazava-dehibe ny fiarahamoniny. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Andiany fahinimpolo amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny piskor hiasa eto Madagasikara, ireto mpilatsaka an-tsitrapo 10 navita fianianana androany ireto. Ny 12 jona lasa teo izy ireo ny tonga teto Madagasikara ary nanaraka fiofanana nandritra ny 12 herinandro. Fampiofanana ny fantoka tamin'ny fampianarana ny teny anglisy sy ny fandrindrana ny lakilasy ary ny fifanakalozana ara-kolotsaina. Samy nianatra ny fiteny-paritra ampiasaina ny amin'ny toerana iasany ihany koa izy ireo. Isehatra amin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana eto Madagasikara no andraikitra hosanina ary everina fatetezana mampifandray ny vahoaka Malagasy sy ny vahoaka Amerikana ny mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny piskor raha nambara ny ambasador Amerikana eto Madagasikara. You will help equip young Malagasy with vital skills for their future. You will foster andraikitra lehibe anareo amin'ny fampianarana ny teny anglisy ary anome ny fitaovana ilain'ireo tanora malagasy ho amin'ny hoaviny ampirisika azy amin'ny fianarana teny anglisy. Ankoatra izay dia hiara-iasa akaiky ampampianatra teny anglisy ihany koa izy ireo hanatsara ny fampianarana teny anglisy any ampianarana ary mandray anjara ihany koa amin'ny fanatrarana ireo fenitra takiany fampianarana tsara kalitao. Ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny piskor dia tetezana izay mampifandray ny vahoaka malagasy ny vahoaka amerikana. Ny ankamaroan'ireo tanora miavaka ireo dia mikolokolo fifandraisana manokana amin'ireo fianakaviana izay nampitrano azy. Mitraika efa azony dia mampirisika azy ireo matetika ho lasa mpisehatra amin'ny lasa mpitarika amin'ny sehatra ny diplomasia. Ny piskor dia tsy vitany hoe manofana ireo mpitarika raha mpitso fa koa mizara lesona ho fanirian'izy ireo amin'ny androm-piainan-drehetra. Manana tanjona goavana ny piskor dia ny hananganana fifandraisana manan-danja eo amin'ny kolotsaina rehetra. Ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona no tena fototra ny asan'ny piskor ho ny taleny. as you take your oath today, remember that this Tsarovy fa fivoarana sy fitombona ny tanjona tsy ho an'ny volim-piarahamonina izay misy anareo ihany fa ho anareo ihany koa hitako faharetana sy fikirizana ary fivelaran'ny saina ihany koa mianatra sy miaina amin'ny zava-misy ary amolavola firahalaina maro. Maro ireo lalana nodiavana sy nosedrena nandritra ny fanofanana hoy ny fanazavana. Tsy afaka atao ambavan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo kosa ny fifanampiana sy ny fampiatranona nataon'ireo malagasy tany amin'ireo toerana nandalovany. Nanamafy ny fahavinonany anao ny asan'izy ireo. Ny roa taona manaraka zay asanay aketo dia atokanay tanteraka ho vilampitia tamireo soa izay naraisanay ary taminareo hatrizay ireo na dia tsy hahavaly tanteraka izany aza izay. Betsaka ireo zavatra nianarana nandritra izay televolana izay ary hampiasanay zare jiaby ireo kofatonga amin'ny toeram-pisanay akany aby izay. Hiasa amin'ny faritra 7 ireto mpilatsaka an-tsitrapo vaovao navita fianianana androany ireto ampianatra eny amin'ny lycée sy ny sekoly ambaratonga faharoa. Izara teknika sy ny fianarana fahaiza-manao ary mamorona hetsika ivelan'ny fandaharam-pianarana izy ireo anatsarana ny fahazoan'ny mpianatra ny mahazava-dehibe ny fiarahamonina. Ratsaivina, ny taona 1979 no nanomboka ny asa teto Madagasikara ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny piskor. Efa mananika ny 700 izy ireo no ny asa teto ary nisehatra tamin'ny fampianarana, fahasalamana sy ny fambolena. Miaina aminatin'ny fiarahamonina malagasy ireo mpilatsaka an-tsitrapo, mianatra ny fiteny sy ny kolotsaina, ampiroboroboana ny fifandraisana sy ny firalahiana.